Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no iarahako amintsika ny atokantrano any izay manaraka ny vaovon-tsary ny televiziona malagasy amin'ity alahady ity manasantsika indray ary anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao afaka herinandro katroka androany ny fanamariantsika ny tsingeritaona fahasivy amin'ny fitopolo ny tolom-panafahany 7,700 ary efa nanomboka ny zoma teo ny fanombohana ofisialy ny hetsika fahatsiarovana fa androany malady ny andro dia nisy toam-pivavahana ny raisam-pinoana notanterahana tetsy amin'ny ekara tany mena ho fitondranam-bavaka ny firenena sady nisy ihany koa afatra ho an'ny malagasy tao anatin'izay nisy ary niarany ombavaka teny an-toerana sady mitatra amin'ny vaovao ihany koa ny tia mavasy tantely andreolo. Ao anatin'izao fotoam-pahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 marsa 7,700 izao dia misy ny fandinihan-tena mila taon'ny tsirairay raha nitory-teny ny pastora Ramanatsoudani nandritra ny fanompoam-pivavahana mitarihana FFKM Antananarivo renivohitra teto amin'ny ekara Masinda François Xavier Tanimena. Mila mahafantatra ny anjaran'ny biriky entiny eo amin'ny fanavozana ny firenena ny vahoaka malagasy indrindra manoloana an'ireo tolona sy herim-po nasehon'ireo razantsika. Amin'ny anarana Jesosy manao hoe dia nijery azy tamin'ny Jesosy avy mpitiavana azy ary niteny taminy hoe zavatra iray mihitsy aty aminao ndeha amin'ny fanamanao rehetra ka zavatra mahantra ny vita dia nananakitra ny an-danitra ianao raha eto izany dia avia hiaraka amiko. Mankalaza anatytsika dia ireo mahery fony firenena mitondra ho amin'ny firenena ananan'ny firenena fahafahana filaminana fiadanana fandrosoana tsara zany ary sokona diontsika ny herim-pon'ireo ray aman-drenitsika ireo ravintsika ireo zokontsika mitolona sy ny kely aina eny nafoneno tamin'izany misy azy kanefa manoloan'izany koa dia sy tokony adomboady nohontsika fa mitarika antsika ao amin'ny fandinihan-teny zany zavatra zany hoe raha izany nataon'ireo ray aman-drenitsika ireo zokontsika ireo razantsika inona kosa ny matontsika ka nakarena tsika ao anatin'izao vanim-potoana miaronim-paka izao inona no vavelona tokotoizantsika inona no vatsara avelantsika ao amin'ny taranantsika mba tsy ampivenitsika koa any amin'ny ary mihoatra izany azy. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana dia maro ireo hetsika anamariana amin'ny fahasivy amin'ny 70 taona ny 20 marsa 7,700 toy ny fampirantiana eny amin'ny lycée moderne Analamahitsy fandarana manokana mikasika ny tantara ny fotoana io ary fahatsiarovana amin'ny fomba ofisialy izay atao eto Antananarivo sy any Moramanga. Any Moramanga izay ihany moa araka ny efa fantatsika ny tena nisany nahitana ny ramandrika nenandreo ray aman-dreny ity tanindrazana tamin'izany fotoana ary noho izy renivohitry ny fitiavan-tanindrazana dia niavaka ny hetsika fahatsiarovana izany hoe ny fanombohana izany ho an'ny tany an-toerana araka n'izao hitanterany Zakasoa Fetrarilala azy izao. Isan'ireo mpiady tanindrazana mahery fo fantatra taty amin'ny faritra Moramanga ny Marshal Razafinabe Victorien nandritra ny tolona ny vavay 7,700. Raha ny tantara dia tsy hita popoka nandao ireo fianakaviana ny tenany ny 7 oktobra 7,700 rehefa nentina notsaboina tao amin'ny hôpitaly be ny Moramanga. Noho izay fitiavan-tanindrazana nasehon'izay dia nampitondraina ny anarany lycée mpanjakana eto Moramanga ka toy ny fanao isan-taona dia tao amin'ny lycée Razafinabe Victorien nanamarihana ny fanombohana ny fomba ofisialy ny fahatsiarovana ny tolona nataon'ireo mahery fo. Nitarika izao hetsika fanombohana izao ny lehiben'ny distrika Moramanga ka nandritra izany no nampitany ny afatra miantefa amin'ireo mpianatra ny amelomana sy anavoazana indray ny fitiavan-tanindrazana izay mifandraika amin'ny tarakevitra amin'ity taona ity. Araka ny efa fantatsika ihany koa efa miavitsy ireo bekotry marolatra eto amin'ny distrika Moramanga. Izany indrindra amin'izany ampitaina isan-taona ny mpianatra rehefa fa izy ireo no avy ity tanàna ity ho avy ity firenena ity ny zany raha maromarina kokoa sady manentana antsika rehetra efa maranana mba hiara fanotrona hiara fanotanana amin'ireo hetsika rehetra izay volavolainy ny komity karakara mandritra ny herinandro ho avy io. Fantatra fa misy 20 ireo bekotro ato anatin'ny distrika Moramanga ka nanome voninahitra izao hetsika fahatsiarovana izao ny filohan'ny bekotro niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsikajiny avy eto Moramanga. Ny avy eo anivony ny DCN na Direction des Combattants Nationalistes narahin'ireo mpianatra tamin'ny hetsika ara-kolontsaina. Toerana maromaro moa no isy izay hetsika fahatsiarovana ny tolom-panafahana izay ao an'ity taona ity ary anana ny mampiavaka azy manokana ihany koa araka ny fanazavana izay hoentin'ny vahintsika atao anatin'ny vaovao an-tsary.
Arak'izany dia miaraka amintsika eto Nirina Randrinasolo izy izay ao anatin'ny komity mikarakara ny hetsika fahatsiarovana ny tolom-panafahany 7/7/2009 miarabanao tompoko ary tonga dia fanontaniako avy hatrany hoe herinandro katroka androany zany amin'ny alahady herin'ny androany ny tsingeritaona fa 7/7 atsiarovantsika ny tolom-panafahany 7/7/2009 ao anatin'ny fanavaozana isika amin'izao inona no mety hampiavaka izay fahatsiarovan'izay ho any amin'ity taona ity. Iarabanao ary ampifaliana koa no iarabana antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra televiziona malagasy amin'ity andro anio ity. Ao anatin'ny vaninandro na volana atsiarovana ny tolona nataon'ireo mpiady tanindrazana tokoa isika dia ny 7/7/2009 izany. Satria tokoa mantsy manomboka tamin'ny 20 martsa lasa teo no nanomboka izany fahatsiarovana zany ary tsy mijanona lasa teo ny 7/20 martsa. Ka izay no antotsika anazy. Tena mampiavaka an'izy ity zany dia izana mihitsy hoe fanavaozana azy satria ny tara-kevitra tamin'ity zany hoe tolom-panafahana fanavaozana fitiavan-tanindrazana zany hoe tsika zany tsy maintsy manaraka foana inona ny zava-baovao mitranga inona koa vaovao entina tonanan'izy ity. Voalohany indrindra aloha dia misy rehefa mametraka voninkazo isika dia mametraka ny ankizy kely dia mametraka ny antonontonony dia mametraka ny ray aman-dreny. Ny ankizy kely zany izay mametraka ny lay sy ny amboninkazo ary ny ankizy tanora dia mametraka ny fehezam-boninkazo ary ny lehibe zany na ny manam-pahefana dia mametraka ny oronam-boninkazo. Amin'izay fotoana izay nefany dia maro ireo manam-pahefana antsika no tianao an'izay fa tsy lianina manokana zany ireo ankizy ireo sy ireo olon-dehibe izay ihany no mametraka amin'ity dia rehefa vita zany io cérémonie izay vao mametraka ry zareo. Amin'ity koa zany miavaka ihany koa mantsy satria mandritra ny rehefa vita ny fametrahana ny voninkazo rehefa vita ny fampiroboroboana ny afo tsy maty dia mandeha ny hiran'ny mpiady tanindrazana dia avy eo mandeha ny tononkalo dia mampiavaka azy dia misy ny hetsika fampisehoana izay ataon'ireo ankizy taniketsa amin'ny fanilony 7/7 zany momba ny tantarany tolona tamin'ny 7/7/2009 zany izay maharitra eo amin'ny 3 minitra eo zany fampatsiahivana fotsiny. Inona moa ny antony mba hanakitiana ny saina tsika hoe tena tia tanindrazana marina ny ankizy fa izy ary mahay an'ilay tantara momba ny tanindrazana satria fandaharam-potoana ny ampianarana moa iny amin'izao vao nanomboka tamin'izao fotoana izao. Dia izay zany sao tena hoe miavaka be amin'izy ankoatran'ny seho rehetrarehetra hoe faritra 7/20 no petraka daholo ny saina famantarana ny saina 7/20 zany amin'ny décoration hoe reto ary amin'ny faritra ria dia samy mankalaza zay mariana fa tsy eto eto Tananarivo sy Manakara sy iny Moramanga ihany no misy an'izy io fa misy faritra 9 zany no entina atsiarovana an'izy io vao natao koa zany tamin'ity fanavaozana ity fa ireo telo ireo zany no atenantsika ataontsika hoe officiel zany zany hoe mankalaza zany hoe mifandray amin'ireo olon'ireo ara-tantara zany zay ireo faritra 9 ireo dia zay no antony hoe fanavaozana ihany koa zany miezaka mitady zava-baovao foana zany sika eto amin'ity indrindra fa ny tantara momba ny 1947. Ino zany somary mampiavaka kely an'ilay hoe ho an'ny eto Antananarivo Moramanga sy Manakara sy amin'ireo faritra 9 ireo mampiavaka azy aloha zany dia voalohany indrindra ireo ilay misy an'ilay flambeau na ilay afo tsy maty hoentin'ny ankizy izay misy 12 zany isan'izy ireo dia tena mampiavaka anazy dia hitantsika amin'ny sary io dia miavaka be ny tahony satria nasiana io ny Manakara tsy moatsinana sy Moramanga teto moa zany tsy dia nisy an'io bambo io loatra dia io bambo io zany io no nidorana tamin'izany tsy nidorana fa sasiana jabora tao anatiny dia natao afo dia io nentina mandeha anaty aly ary atao amin'ny toerana avo lasa hoe famantarana zany hoe ato ny toby misy an'ny mpiady tanindrazana tamin'izany dia arehitra le jabora tamin'izany koa nefa tsy loazana izay misy mamadika misy mandrehitra ihany koa ilay izy dia nisy ny mot de passe na teny fampahafantarana zany hoe mantianana karaha hoe afo dia mamarina raha hoe vorona nisy namitaka nefa tamin'izay fotoana izay dia afo rano dia mifamono zany le malagasy satria diso zany le fandraisany azy samy malagasy any zany nisy mifamono koa tamin'io noho izay fampitana tsy nifandray tsara izay. Amin'ny sary famantarana nambaranao teo hoe bambo hatramin'izay ohatra ny raha tsy diso ohatra ny tsy bambo ny hitondrana le afo tsy maty fa inona ny antony anaovana le bambo amin'ity dia mbola mitoetra ihany koa le hoe fametrahana fehezam-boninkazo sy afo tsy maty tsara angamba ny mety hoe fotoana hampatsiahivantsika ihany koa ny hevitry nefa nahoana no mbola misy fehezam-boninkazo afo tsy maty indrindra ny antony safidianana le bambo hitondrana le afo tsy maty. Ny bambo zany hitondrana le afo tsy maty
le entina mazao satria io zany nyteneniko teo a nentin'ireo mpiaditanrazana tamin'izany a nanazavana ny diany a sy entina ihany koa anambarana hoe eto ny tobo misy anay mandray ohatra zany zao ohatra zany tany amin'ny faritry Moramanga dia misy nataony hoe Ambohitrony a dia misy a taty Anjiro taty dia misy ny tany Azamena dia misy toerana avo any dia ndrembiasina dia akariny zareo eny ambony tendrombohitra eny zany le hafa afantariny hoe ato ny toby misy anay a dia mifanakalo vaovao ry zareo a dia ny andalana eny zany le mifanakalo vaovao dia eny natao lay le teny hoe fahafahana mandeha tsy fankalalana na ohatra zany dia rehefa mito le fankalalana dia afaka mipity izy zany zany hoe io afo io zany a tena karazany hoe tsy fehidina fa entina mihitsy iarovana ny endry zareo zany sy anazavana n'le lalana andehanana ary marika afantariny hoe ato misy mitoby ato amin'ny hevitra le fehezam-boninkazo ny fehezan'le voninkazo indray a dia ny voninkazo moa zany a zay efa fantatsika teo ny hevitra tiana ampitainy ny voninkazo dia toy izao ny voninkazo a raha araky ny tantara zany a sy ny anredy entina hoe fitiavana le izy dia fitiavana atao zany atao amin'ny taloha zany ny voninkazo dia natao ho mariky ny fanajana ho mariky ny fahatsiarovana ary indrindra ny fitiavana nandritra ny ady lehibe toy ny ady be voalohany a sy ny ady lehibe faharoa dia nanomboka nampiasa ny fametrahana voninkazo tamin'ny Sangambato ny firenena maro ho fahatsiarovana ireo miaramila maty tamin'izany lasa fomba ofisialy le izy tateoriana ary lasa maneran-tany mihitsy zany lanonana izany lasa fomba ofisialy izy io lanonana nasionaly sy iraisam-pirenena ny hevitra tiany ampitaina dia toy izao fahatsiarovanareo lasa fanajana ny tolona nataony a fampanantenana tsy adino ny tantara zay zany tena ny hevitra le izy dia tonga dia tizika ny amin'ny afo ndray ngamba hoe tonga ny fanontaniana zao le fantaniko teo hoe inona ihany koa ny hevitra le afo ny hevitra ny afo zany dia ny afo tsy maty indray dia afo velomina tsy ajanona mihitsy izy io tena mandavataona zany io afo io avy amin'ny kolotsaina tranainy toy ny tany Grèce tany a sy tany Roma taloha raha manaraka ny tantarantsika zay nanajana ny afo ho mariky ny fiainana sy ny faharetana tateoriana dia lasa mariky ny fahatsiarovana maharitra indrindra ho an'ireo lavo anady ohatra malaza ny afo tsy maty a tao amin'ny melatsina ny mitenikely any ivelany ohatra hoe tao amin'ny Arc de Triomphe dia fahatsiarovana ireo miaramila maty a tsy fantatra anarana afo mitovy amin'izany ihany koa no hita tamin'ny Sangambato maro a eran-tany zany a dia nisy an'izay zavatra zay ny hevitra ampitainy dia hoe fahatsiarovana tsy mety lefy ary fanohizana ny lova sy ny tolona fanajana ny mandrakizay eto Madagasikara moa dia ireo fomba roa ireo dia hita indrindra amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 maritra 1770 midika izany fa tsy adinona ny tantara mitohy ny fitiavan-tanindrazana ajaina reno anao sorona ny ainy zany hoe raha fitinina zany zay resaka izay a ny voninkazo mariky ny fanajana sy fahatsiarovana ny afo tsy maty a mariky ny faharetana sy ny fahatsiarovana sy ny fanohizana ny tolona zay zany ny hevitra izy ireo a raha manaraka kely tantara zany tsika satria tsika koa zany raha te androsa dia mila mahafantatra ny tantarany Madagasikara inona fa nazava tamintsika tany atokantrano tany mahakasika izay voninkazo ny afo tsy maty sy nanaovana n'le bombo nitondrana ny afo tsy maty amin'ity taona ity fa mbola misy herinandro ny fahatonga avy amin'ny fotoana zany hoe fa nanomboka 20 volana marsa teo moa nefa nisy ny hetsika fankalazana zany hoe toy amin'ity herinandro teo anatin'ireo fampirantiana maro samihafa famaranantsika azy a sendra misy teny tiana ampitaina na hafatra ho an'ny vahoaka malagasy a mandridina izay fahatsiarovana ny tsingeritoana fahasivy amin'ny fitopolo ny tolom-panafahana zay eto mamela ianao iteny antso mijery zay mijery ny fahitalavitra reo zao aoka zany a mba toe-tsaina entina vaovao tokoa hiatrika n'ity 29 marsa aty fa tsy atao ohatra ny andavanandro fotsiny na andavambolana na andavataona fotsiny fa mba toe-tsaina entina maka mihitsy zany ohatra rehefa miteny zany na tsy miteny keo ary ny fitsoram-panjakana hoe tsy misy misofotoka amin'ny midiny toerana dia tsy tokony miandro baikona ve tsika vaonao zay ino fa inona moa zany famezana asina an'ireo tolona zany sy ireo olona namony ainy zay tena nampalelo koa tamin'izany satria tamin'izany iny nisy tsy ny sakafo ary ireo olona ao ny anaty ala any fa inona n'izy misy ny atao hoe vairano zay reo sakafo any zareo solona rano a alefa ao anatin'ny vavany eo dia mba maharitraritra zany ny ain'le olona tsy misy sakafo hoanina dia inona no hoanin'le olona koa koatran'ilay vairano dia mihena ravika azy izy fa ilay vairano io a natao amin'izay zavatra taloha amin'izany a dia
mahagaga raha araka ny tantara re dia tsy mandeha mihitsy le olo hoe ndeha hitady toaleta tady ve satria inona tsisy rano hoaniny fa le vai rano io nefa ino mitazona ny ainy mba ho vely zany hoe tiako tenenany malagasy zany de hoe aleotsika mba tena hijery ny tantaranyty malagasy ty de tena fatiko amintsika ny fitiavan-tanindrazana zany zay tena ao apotsika mihitsy ary tena rehefa mihira itsika hoe eo zany tsika miteny hoe tena tianao marina ve ny tanindrazana efa mba mivavaka ao any tanindrazana ve ianao valiny rehefa mihiraniran'ny tanindrazana malala ianao de efa mivavaka ianao zay marina zany misy fomba fiteny zay hoe rehefa tiany tantara-pirenena de lasa tiany tanindrazana ho azy sady zay angasitrahana ianao a ny vahiny tato anatin'ny vaovaontsary tamin'ity lahady ity a tondra zay fanazavana tsara fantatra rehetra zay a de mametraka ny mandra-piona indray tompoka anoizantsika ny vaovao ary dia ndeha hiverenana voaboasina trany ireo tatitra momba ny fampiasam-bolam-panjakana sy ny fananam-panjakana teo anelanelana ny taona 2024 sy 2025 hatramin'ny taona 2024 sy 2025 izay nataon'ny fitsarana momba ny kaonty anisan'ny voaresaka manokana tao anatin'ny tatitra ohatra ny momba ny fitatana ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola izay nanaovany fitsarana fitsirihana manokana ka nozaraina ho teboka roa dia teo ny dépense d'intervention eo amin'ny kaonty 46 778 sy ny tambokarama ray sy ny piasan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola izay hofitin'ny voirana espérant tahaka izao. Fitatanana tsy mangarahara, fitatanana mifanindran-dalana ary fanaovana ampimamba ny fitatanam-bolam-panjakana eo am-pelatanan'olombitsy ireo rafehezina ny valin'ny fitsirihana nataon'ny fitsarana momba ny kaonty teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola nandritra ny tatitra nataon'izy ireo. Mikasika ny dépense d'intervention ao amin'ny compte 46 778 mahatratra 700 miliara ariary ny toe-bola nandritra ny taona 2024 hatramin'ny 2025 izay midika fa misy vola azo ahetsika ivelan'ny teti-bola ka mahatonga ny fitatanana mifanindran-dalana na ny gestion parallèle. Teo ihany koa ny fandaniana manodidina ny 400 miliara ariary eo anivon'ny compte 46 778 izay tsy tonga eo anivon'ny parlemanta. Ny compte 46 dia tsy hita soritra ao anatin'ny teti-bola na budget ary tsy ao anatin'ny lalana fandravonana na ny loi de règlement ihany koa. Ny ressources mamelona ny compte 46 dia ireo crédit tsy lany na tsy nampiasay ministera hafa ka afindrana amin'ny compte 65 mef ary amoahana décision avy eo irotsaka ao amin'ny compte 46 dia tsy tonga eny amin'ny parlementa ny fandaniana atao anatin'io compte io. Fanamarena manaraka ny instruction dia mamaritra fa ny dépense ao anatin'ny fahamehana na urgence na dépense imprévisible na fandaniana tsy nampozona ary koa tsy azo ialana no tokony aloha eo anivon'ny compte 46. Ny hita nefa dia misy fandaniana ao amin'ny fampandehanan-drara akapobeany sy karama aloha ao amin'ny compte io. Izany dia mamevana ny fitantanana mifanindran-dalana. Tao ihany koa no nandoavana ny tambo-karama ireo membre ny fitsarana avo momba ny lampanorenana tamin'ny taona 2024-2023 izay mahatratra 2 miliara ariary. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa fandaniana teo anivon'ny présidence izay natao teo amin'ny compte io. Ohatra amin'izany ny fanofana fiaramanidina. Marena nefa fa ny présidence dia efa manana ny budgetany, manana ny compte 46 manokana ary koa mampiasa ny fonds spéciaux. Izany rehetra dia mamevana ny fitantanana mifanindran-dalana ary tsy ahafahana mamita ny tena volalany amin'ny akapobeany. Nanaovan'ny fitsarana tatitra ihany koa ny tsy fangaraharahan'ny fividianana fanamiana ho an'ny mpitandro ny filaminana tany Dubai sy ny tambo-karama omena ireo mpitandro ny filaminana. Nahitana ihany koa fividianana fanamiana avy any Dubai ho amin'ny mpitandro filaminana tamin'ny compte io izay mitetina 4 miliara ariary. Ny tsikaritra nefa dia efa nalomantolo facture na dia mbola tsy tonga eto toerana aza netana, izany hoe misy risque de prestation fictive. Fandraika amin'izay fitantanana mifanindran-dalana izay na gestion parallèle dia ny fandoavana tamin'ny karama ny mpitandro filaminana. Hitantsika eo mifafana tamin'ny andro 26 septembre 2025 misy ny tambo-karama naloha tamin'ny compte 46 ary misy ihany koa izay naloha tamin'ny compte 6041 izay compte hita anatin'ny teti-bola. Ny tambo-karama isan'olona raisina ao compte 46 dia 30 000 ariary fa ny teo amin'ny compte 6045 kosa dia 20 000 ariary. Ny dida mandalana nefa dia mametraka ny andamin'ny intervention mitandro filaminana dia 20 000 ariary isan'olona.
mikasika ny prise en charge na fandaniana momba ny fitsaboana ireo mpiasam-panjakana tsy mitsahatra miakatra izany raha 7 miliara ariary izany ny taona 1.24 niakatra ho 7 miliara ariary izany ny taona 4.24 ka ny fandaniana eo anivon'ny poliklinika no mbahana indrindra izay manome tady 5 isanjato. Inano antony satria ny saram-pitsaboana amin'ny ery anivon'ny poliklinika dia tsy voafaritra mazava tony ny andreo toeram-pitsaboana rehetra fa atao hoe manomboka amin'ny na à partir de hany ka rehefa tena tonga ny facture aloha dia mahatratra 3 avo eny ny saram-pitsaboana. Ohatra raha isika ny sanda fandijina ao amin'ny arrêté dia miteny hoe à partir de 330 000 ariary fa rehefa tonga ny facture dia mahatratra 5 500 000 ariary. Mikasika ny indemnité na ny tambikarama sy ny tombotsoa ara-bola raisy ny mpiasan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Fitaliavana generalitely no voakasika ny fitsiriana dia ny trésor, ny douane ary ny impôt. Tafiakatra hatrany amin'ny 7 miliara ariary ny tambikaraman'ny mpiasa izay mitovy amin'ny fandaniana amin'ny fananganana centrale hydroélectrique 7 megawatt. Raha araka ny lalàna dia faritana amin'ny alalan'ny didim-panjakana na ny décret ny tambikarama. Kanefa ny ankamaroan'ny tombotsoa ny mpiasan'ny ministera ny toe-karena dia natsangana tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana tsotra na ny décision navoaka andreo tale général fotsiny ary miovaova ny tasy ny mpahazo tombotsoa ka lasa 80 ireo karazana indemnité raisin'ny mpiasa. Misy ihany koa ny tambikarama aloha amin'ny compte d'affectation spéciale izay compte manokana trésor izay nahatratra 25 milliards ariary tamin'ny taona 2024. Ny lalàna fehezorany fa mikasika ny fitantanam-bola fanjakana dia mamaritra fa ny fandaniana amin'ny compte manokana dia natao fanatanterahana ny laharam-pahamehan'ny politika ankapobean'ny fanjakana. Manamarika ihany koa ny fitsarana compte fa ny lamandy alohan'ny mpandohetra dia andoavana manontolo ny tambikarama ampiasany hetra. Ohatra amin'izany ny amende et transaction en fonds jugement izay nahatratra 44 milliards ariary tamin'ny taona 2023. Manoloana ireo resoka ireo ny fitsarana momba ny compte dia mitaky ny anafoanana ireo compte manokana fandaovana prime sasany ary ny ampidirana ny tambikarama rehetra ho hita mazava ao anatin'ny karama mahazatra na ny budget général mba hisiny ny mangarahara. Ankoatr'izay mahakasika ny fitsiriana ataon'ny fitsarana momba ny compte tao amin'ny fonds souverain malagasy na ny FSM ihany koa dia nahitana soratra ny tsy fangaraharahan'ny fampiasan'ireo loharanom-bola voafaritra ny lalàna ary ankoatr'izay tsy voahaja ihany koa ny tanjona napetraka tamin'ny fananganana ity FSM ity dia ny fampiasana vola ho an'ny fampandrosoana ny firenena araka izao famitianana mbola hoentiny voirana Espérance izao hatrany. Fampiasana miopapana ny loharanom-bola ny fonds souverain malagasy na ny FSM izay tsy mamaly ny tanjona napetraka tamin'ny fananganana azy tamin'ny volana septambra 2024 nofehin'ny fitsiriana nataon'ny fitsarana momba ny compte teo anivon'ny FSM. Voafaritra ny lalàna 2024 tsipika otra 2024 tamin'ny 7 septambra 2024 mazava ny tanjona nametrahana azy dia ny fampiasana vola ho amin'ny fampandrosoana stratégique sy lahara-pahamena ary ny famoronana azy eo ihany koa ny fanomezan-danja ny loharano-karena voajanahary ary ny fananganana tahirim-bola maharitra ho an'ny taranaka ho avy. Orinasa mpanjakana 100 no mitantana azy ary ireo loharanom-bola dia napetraka eo amin'ny compte misokatra eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara. Tsy voahaja nefa ireo fehin-dalàna sy ny satan'ny fonds souverain izay manasongadina ny tsy fangaraharan'ny fitantanam-bola. Reto avy ny loharanom-bola. Loharanom-bola avy amin'ny fanjakana mitetina 189 milliards ariary. Loharanom-bola avy amin'ny QMM izay mpitrandraka fahasimaitin'ny taolany aro amin'ny tetina 13 milliards ariary. Ary loharanom-bola avy amin'ny SPAT amin'ny tetina 50 millions d'euros. Ireo raha tambatra dia manodidina ny 500 milliards ariary. Mikasika ny fandaniana kosa nahita famindrana nakana amin'ny banque tsotra na Braid manodidina ny 245 milliards ariary. Ny vokatr'izay dia hoe raha vao mifindra any amin'ny banque Braid ny loharanom-bola dia tsy voakasika ilay fifanarahana miaraka amin'ny banque FIB. Anisa fandaniana natao teo amin'ny Braid ihany koa ny fividianana 312 bus miaraka amin'ireo borne de recharge amin'ny tetina 53 milliards ariary. Toy izany ihany koa ny fandaniana mikasika sponsoring izay mitetina 157 millions d'ariary. Ary farany tao ihany koa ny fandaniana mikasika ny haingohaingo mamiratra mendrika rano
izay mitetina 9 miliara ariary. Mariana fa ny fanaovany fitsarana momba ny kontatitra ny fitantanam-bola toy izao dia ametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fampiasam-bola mpanjakana mba hisiany ny tamberina ho an'ny vahoaka malagasy. Fa ny tontolon'ny serasera sy ny fizaram-baovao kosa indray no dia anoizantsika ny fiarahana amin'ity alina ity anisan'ny fandaharana rahantsika eto amin'ny radio Madagasikara nanomboka tamin'ny volana febroary lasa teo ny fandaharana antsoina hoe Tambro izy ity izay anasana vahiny mpiara-miombona amika Madagasikara iresahana indrindra no momba ny fifanankulozana diplomatika eo ihany koa ny kolontsaina ka indroa isam-bolana eo no mandeha izay fandaharana izay isaky ny alahady amin'ny 900 izany ka ho an'ny androany tamin'ny 900 teo dia ny masivony Chine miasa sy monety Madagasikara no vahiny tao anatin'izay fandaharana izay ary ofitinina ny sorandray masinora amintsika ny resaka natao nandritra izay fandaharana teto amin'ny radio Madagasikara izay. Efatra ampy 10 taona izao ny fiarah-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Ny amavy tao anatin'izay fotoan'izay ny fifandraisana amin'ny lafiny rehetra anisan'izany ny maha-olona sy ny kolontsaina. Ny taona 2024 ohatra ny fanaraka ny filohan'ny firenena roa tonta fa havadika fiarah-miombonantoka ny fifandraisana sino-malagasy. Ho an'ny sehatry ny kolontsaina indray, maromaro ny hetsika nataon'ny maso ivosino teto Madagasikara toy ny festival de cinéma chinois, ny famadihana literatiora sinoa amin'ny teny malagasy. Fantaro fa efa ampianarina any amin'ny université sasantsasany any Chine ny teny malagasy ary efa maromaro ny mpianatra nahazo diplôma mifanaraka amin'izany. Ho an'ny fizahan-tany kosa no tanterahana taty Madagasikara ny télé-réalité sinoa Divas Hit the Road. Miabo ny akon'izy io satria maro amin'ny tanora sinoa no liana momba ny Madagasikara ary heverina fa ho betsaka ny ho avy hitsidika ny nosy. Firenena anisan'ny sangany amin'ny teknôlôjia Chine. Mikasa anoana ra-pitaovana ny RNM hankalaza ny 570 taonany sy ny ORTM ny masoivon'ny Chine eto Madagasikara. Mivahiny tao amin'ny fandaharana Tambro ny masoivo sinoa Andriamato Jiping. Nanomboka ny volana febroary teo izany fandaharana izany rahantsika ny alahady indroa isam-bolana. Raha amin'izay sehatry ny asa fanaovana gazety izay ihany dia nampiantso ireo mpanao gazety miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana atao farafangana ny talepatra ny serasera sy ny kolontsaina tany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny ny jery vahaolana ny ampitomboana ny lenta ny fahaiza-manao mpanao gazety no tanjona atao anatin'izany ary anisan'ny sitraka izany ihany koa ny solotena ny televiziona malagasy ny radio-pirenena malagasy any farafangana araka ny famitambavao ny Tahina Flavia. Ho fanatsarana hatrany ny asa fanaovana gazety atao amin'ny faritra atsimo atsinanana ny distrika farafangana dia namory ireto mpanao gazety miakina sy tsy miakina amin'ny fanjakana ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina hidinika sy hamolavola ny zavatra tokony hatao hampitoviana lenta ireo mpisehatra amin'ny asa fanangonam-baovao. Manana azo sy manana andraikitra feno ny tenako amin'ny fanatsarana ny lafiny fanaovana gazety zany aty amin'ny faritra atsimo atsinanana ary indrindra ny fametrahana ny lanja ny mpanao gazety aty amin'ny faritra atsimo atsinanana mba hipetraka ny mpanao gazety matianina amin'ny asany ny tsirairay. Hiray feo sy hiray hinatrany ireto mpanao gazety ka hifanory sy hifampianatra mba sy hisisony ny sindry enam-panatanterahana ny asa. Satria matoa mpanao gazety dia miaiky fa mpandrakotra vaovao ary manaparitaka vaovao ka hiezaka ny homatianina kokoa ary miezaka hatrany hagnasarana an'izay asa zay mba sy hisian'ny hoe fanisindry na mpitondra io zany fa hoe ny mamatianina tanteraka zany no ampiasain'ny mpanao gazety sy hoe hiady amin'ny mpitondra koa fa haneho ny maizy azy ny mpanao gazety ho an'ny atao anatin'ny fikambanana ny mpanao gazety atao anatin'ny faritra atsimo atsinanana manokana moa zany dia mba hiezaka fiarah-miasa ihany koa amin'ny fiteleava-paritra serasera sy ny kolontsaina zay mba hitady ny fomba ahafahana manome fiofanana ny mpanao gazety ary hisy ihany koa ataosika hoe mba ahafahana mijery an'izay lafiny fampandrosoana ny asa zay dia mba hojerevantsika ny ampitoviana ny lentan'izy ireo ampiakarana an'ireo ataosika hoe zandry. Voaresaka tety ihany koa ny hanaovana fanamiana mitovy ho an'ireo mpanao gazety midina eny an-kianja na miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana mba tsy fangaroana amin'ireo olosotra izay maka sary rehefa misy événement na hesika atao amin'ny distrikan'ny farafangana.
tany amin'ny faritra tsy mantsinanana izay ihany fa akisika kely eo amin'ny distrika ny vohipeno isika na sy tohitra fiompiana tantely ireo fikambanam-behivavy ny anton'izay dia mba ahafahan'izy ireo mivoatra amin'ny fiainana araka ny famitambavao Hilarion Razafitsotra sy Thierry Randrianasolo. Tamin'ny afiaonan'ireo vehivavy ambony ranony Matatanga aty amin'ny distrika ny vohipeno fa afaka mampandroso ny tanàna izy ireo amin'ny alalan'ny fampiakarana avo dia avo ny sehitry ny asa tanana sy ny fitadiavana lalam-barotra nahazo tohitra fiompiana tantely 10 avy tamin'ny solombavambahoaka mivady voafidy taty an-toerana ireo anakavimin-dreny ny Matatanga. Akoatr'izay dia nomena lanja ihany koa ny fikaziana ny tontolo iainana ka nisy ny fambolekazony ny raisany rehetra tao amin'ny komina ambanivohitra Ifasy. Hery lehibe hampandrosoana ny tanindrazana ny firaisan-kina. Raha misarasaraka sika da koa raha io vovoka io fasika io fa rehefa matanjaka sika ka mirahina dia vato zakabe tokony avoaka tsika zay manakery atsika zay eo anivon'ny fokotany eo anivon'ny komina misy atsika fa ilaina atsika viavy ary isika viavy dia hery andrasana mba hampandroso ny firenena malagasy. Nandritra ity fotoana ity no nilazany solombavambahoaka ny ezaky ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fialana ny fitantanana sy nahomby hatr'izay. Misy natao hoe fizerevana ny fitantanana ny fananam-panjakana indrindra ny volam-panjakana da nivoaka tao efa ho 3,811 miliara ny vola sita valambana fasahirana sika satria nagnino mamalana sika mpitondra sika elabe zay. Ny volana janoary lasa teny no nahazo taratasy fazao andalana fizoroana ara-dalàna ny vemamia ary ny komina ambanivohitra Amborobe no mandray ny fiaonana manaraka ho fanamafisana trany izany firaisan-kina izany. Efa nanatsidika kely resaka fiarovana tontolo iainana iny ihany ny vaovao iny dia iompana amin'izay indrindra ety vaovao manaraka hoentina amintsika ety satria nisy valan-dresaka momba ny fitantanana ny zava-mananaina maro karazana na ny biodiversité eto amin'ny Université Antananarivo tamin'ity herinandro ity izay nampifondronana ireo mpikaroka ireo mpanapa-kevitra ary ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa no resana manokana tamin'izany mikasika ny ala afana mamaritra ny vahaolana maharitra amin'ny fitantanana izany izay ho tanterina Sorandriamasinoro amintsika. Nisy fianana be dia be ny velarana leto Madagasikara 926 raha nitatitra tamin'ny taona 524 470 isanjato anefa izany tany amin'ny taona 50 fianana misy fiantraikany amin'ny zavaboary rehetra maro ny antony izay tsy zoviana intsony. Hanamafisana ny fiarovana sy hikaroham-bahaolana no antony velakevitra miompana tamin'ny fanatsarana ny fitantanana ny zavaboary sy ny zava-mananaina. Lohahevitra ny hoe ady hevitra momba ny ala. Le olana zany tokony hoe tsy resahany hoe mpanao lalàna fotsiny io na ny sefinala fotsiny io na ny alina fa ilaina zany ny rehetrarehetra no resaka le hoe ahoana ny fomba hitantanantsika le izy amin'izay hoe nety ve le nitantanantsika hatramin'izay nandaniana vola be da be ny hoe iarovana ny ala résultat nefa tsika zao miena ny alatsika inona zany ny zavatra tsy nety tao dia adidy iombonana ny fiarovana ny fitantanana sy ny fijerena ny ala sy ny harena voajanahary. Anisan'ny manana anjara goavana ao anatin'izany ny tanora ho tompona ny draikitra atsy ho atsy. Ary tsy latsa-danja amin'izany ireo mpianatra izay volavolaina satria izy ireo zany atao hoe ho avy ny firenena ary amolavola any aoriana any ny atao hoe politika sy ny mety hoe zavatra rehetra mipetraka eto amin'ity firenena ity dia zava-dehibe no fahafahan'ny zareo mijery sahady sy mametraka ny toerany zareo anatin'izay zany. Izay moa no lalatsaina hitondran'ny firenena amin'izao fotoana izao ihany koa hoe isin'izay hoe resaka fanavaozana izay dia ao anatin'izay tafiditra ny resaka ny ala sy ny harena voajanahary. Isan'ny zava-dehibe ho anay eto amin'ny Abovao ny fandraisana ny hetsika toy izao satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa fanofanana ireo mpianatra sy ny asa fikarohana izay tanterahana eto izay resaka fitantanana ny zavaboary eto Madagasikara izay ary anisan'izay ny ala. Dingana andrana izao fifanankalozan-kevitra karakarain'ny Fondation de l'innovation pour la démocratie izao.
ho amin'ny fandrafetana soso-kevitra sy hanaovana tatitra anatsarana ny politika momba ny tontolo iainana. Anisan'ny toetra akaiky ny valan-javaboary arovana ao ranomafana ihany koa moa ny centre termal ka araka ny fampitam-baovao ny solotenana eny an-toerana dia novaina ny mpitantana ary naverina amin'ny fanjakana ny tany amin'izany centre termal izany taoriany antso nataon'ny vahoaka ka namaolana ny fanjakana araka ny vaovao nampitain Martino François sy Anjaratsiana Vaneria. Tonga tao ranomafana ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fiverenan'ny tany ao amin'ny centre termal ho an'ny vahoaka ao ranomafana. Eo ihany koa ny fanolorana ny mpitantana vaovao eo anivon'ity centre termal ity. Fa ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarin'ny président Michael Rajeny ireny dia mamala avy hatrany izay tehitam-bahoaka. Tamin'ny famaliana nitasika ny fanambarana fa ny tany taorian'ny décret 2026 622 dia miverina amin'ny fanjakana amin'ny état malagasy ka isy ny fisarana io tany araka izay toeran'ny Nazarino anisan'ny faharoy atondriany etaty koa zany namaly ny etetan'ny vahoaka tato amin'ny fanasarana ny fitanàna station termal ary efa nisy fipetrana raisina zany tandroany. Adidiny solombavambahoaka ny mitadiny tombosoan'ny vahoaka ka nahatonga ity solombavambahoaka ity mampiakapeo raha misy manelingelina izany tombosoam-bahoaka izany. Nitondrany hafatra manokana ihany koa ho an'ireo tompony andraikitra tsy miheno ny hitahitam-bahoaka. Izay laha teo moa zany nametrany vahoaka fatokisana amin'ny tenako hiady ny tombotsony izy ireo miady amin'ny resaka fanodikodinana vola eo ihany koa ny fanafody izay nanakarako teny avo dia avo ary tsy andeferako hatramin'izao amafisiko eto fa mbola manao antsoavo amin'ny syndicat rehetra fa tsy fialokalofana olona ratsy na fialokalofana mpanodikodim-bola na fialokalofana olona hanimba ny tombotsy vahoaka ny syndicat. Faly ary nitondra teny fisaorana ho an'ny solombavambahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'izao fanavoazana izao moa ireo ray aman-dreny sy ireo vahoaka ao ranomafana tamin'ny ezaka nataon'izy ireo. Hivoaka tsy ho ela ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny fanidikidinam-bola tao amin'ny centre termal ao ranomafana sy ny fanodikidinam-bola fanafody teto ifanadiana ity. Ao amin'ny fatra Nosinisika ao amin'ny distrika Antaolaniaro ranomarina kokoa fampandrosoana ireo komina misy 720 mandrafitra izany distrika izany dia novatsiana fampitaovana maromaro tamin'ny alalan'ny SIAD 520 izay tatana ny solombavambahoaka Shabani Nourdine ireo bentanana ireo araka ny fampitam-baovao ny Ciel Adonis. Ao anatin'ny mangarara tanteraka ny tsinjarany ireo fampitaovana hoentina mampandroso ireo komina 720 mandrafitra ny distrika Antaolagnaro miainga amin'ireo laharam-pamena amin'ny alalan'ny SIAD 520 tantana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto an-toerana Shabani Nourdine. Fampitaovana toy ny moto, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, simenitra, tafo fanitso, groupe électrogène ary zava-maneno ireo no natolotra ireo bentanana arakaraka ny filan'ny komina hiadidina izy ireo tsirairay avy. Tsisy zavatra nandalo teo am-pelantanako ary zay no mahatonga an'izao mangarahara izao satria mitantana azy any amin'ny fitondram-panjakana fa izahay kosa nanao ny asanay suivant le filan'ny komina io satria tsika miaina ao anatin'ny fangaraharahana ary zavatra mahitsy zao zavatra zao avy hatrany avy de numerany manao réception manao soumi dikan'izay tsisy nasy solombavambahoaka ny ao anatiny satria zay ny anay izahay miaro ny tombotsoam-bahoaka fa tsy natao hitatam-bolo fa iny volamen'ny fanjakana dia izahay ataonay ny ampitahana iny any amin'ny vahoaka mivantana any amin'ny tompony andraikitra satria ny commune no mahafantatra ny filany ny atsika indray tsisy hoe tiana na tsy tiana ny SIAD 250 millions ariary avy dia zaraina 720 dia iny nanaovan'ny zareo ny filany zareo makaty amin'ny PRMP sy aty amin'ny préfecture. Mbola tsy nisy zany fa fizarana tahaka antony tato anatin'ny district Antaolagnaro fa ny hitanay matetika teo dia mitondra ciment roa aterinana amin'ny commune, toly anankiroa aterinana amin'ny commune. Kaity zavatra ity zany tena zavatra tena besaka ihany izy ka dia faly zany zahay andriamatoa honorable député amin'ny fametrahanao zany lahara-pahamehana sy fangarahana tanteraka zany. Nanatrika ny fitsinjarana ireo fampitaovana ireo ny lehibe ny faritra Anosy taratry ny fiaraha-miasa ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry.
Misetra ny fampianarana ambony dia mankalaza ny fahaimpolo taona nijoroany ny fikambanan'ny mainty molala indreo mpianatra nivoaka atao amin'ny sampam-piofanana EGS eny Akatso na ny toe-karena fitantanana ary ny sosiolojia izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe alumni. Nisy ny tsangamato nentina nanamariana izany ho zarainy Miray Ndrenjafy amintsika eo amin'ny sariny Mamravavoso. Iray amin'ireo sampam-piofanana traneny indrindra amin'ireo sampam-piofanana lehibe roambifolo eto amin'ny Université n'Antananarivo ny EGS na ny sampam-piofanana toe-karena fitantanana ary sosiolojia izay nisokatra ny 1770. Manodidina 8 hatramin'ny 1 alina ireo mpianatra mivoaka eto isan-taona. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana anjara toerana eo amin'ny fampandrosoana amin'ny mampahaiary azy. Mpahaiary moa zany ekonomista manana tsy volazay manana anjara toerany betsaka ny sehatra ny eto amin'ny firenena zany vila polyvalent ny ekonomista zany dia afaka misehatra amin'ny zavatra maro zany. Nanamarika ny fahaimpolo taona nan'ity taona ity ny alumni na ireo mainty molaly nandrato fianarana tao amin'ny filière na mention économie izay misy mpikambana 10 amin'izao fotoana izao izay manolo tanana ireo mpianatra zandry ka tsangam-bato lehibe atsangana ny fanamboarana ny canton Phi. Anjonay izay farany lehibe indrindra ho tsangam-baton'ny fahaimpolo taonan'ny alumni zany iarahana amin'ny zareo amin'ny doyen sy RME dia ny fanamboarana ny salle de classe amphithéâtre ngeza ao ambanin'ny grand amphi amin'izao zany ho aménagena ho lasa salle de conférence multi-usage ao anatin'izay zany no tsangam-bato lehibe ezahanay atsangana ary anetanana ny mpikambana rehetra andray anjara amin'izany asa goavana izany. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny ivon'izay fahaimpolo taona izay ny fambolekazo na ny reforestation eto amin'ity toerana manatantara amin'ny faritry ny université ity eto ampitifirana toerana nitifirana ireo mahery fo nanohatra ny fanjanahantany. Raha 10 taona nijoroany alumni, 10 taona kosa ny fikambanana Destiny izay mikarakara sy manohana ireo olona sahirana eny amin'ny commune Ivato amin'ny mavavadiny Madagasikara dia manana tanjona manokana amin'ny fanaovana asa sosialy ho an'ny mponina eny an-toerana ity fikambanana ity araka izao vaovao entiny mampisoa toansia izao eo amin'ny sariny Fanirandriamanana. Ankizy Amanali no efa nisitraka fanampiana avy tamin'ny fikambanana Destiny tetỳ amin'ny commune Ivato. Etsika maro mifototra amin'ny fanabeazana toy ny fizarana fitaovam-pianarana sy fanohanana ireo ankizy hanala fanadinana no nahafantarana azy. Eo koa ny fanaovana asa sosialy miamanokana ireo zaza manana fahasembanana sy ny vehivavy sahirana ara-pivelomana izay ataony fikambanana Destiny. Fultaona tokoa izay ny olona ndraisanay teto amin'ny fikambanana Destiny sehatra teto amin'ny commune Ivato. Fikambanana Destiny moa dia fikambanana vehivavy izay tarihako amin'ny vadiny bentanana ny Ivato andrena kopenjaka andrena sonitena. Fikambanana vehivavy izay misahana mikarakara manohana manampy ireo vehivavy sahirana ireo vehivavy lehibe marefo eto amin'ny commune Ivato. Ao ihany koa ireo zazakambota sy ireo zazasembana. Fultaona izay ny vita tao anatin'izay fultaona izay betsaka ny ezaka efa vita raha izay ny azo ilazana azy. Ihany koa ny isan-taona tsy diso anjara ireo vehivavy lehibe izay tena marefa omena tohana ara-tsakafo. Eo ihany koa ilay zazasembana izay karakarany manokana. Nanokana an'ity fotoana androany ity izay satria voatsy ela koa izay tamin'ny 7 mars manomboka ny fankalazana ny andron'ny vehivavy dia manohana mivantana ny hetsika izay nataonay avy eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny fanavaozana. Nanamarika ny fankalazana ny 10 taona nijoroany tetỳ amin'ny ambisy Ivato ny fikambanana Destiny tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa. Ka nandritra izany no nanambarany fa mbola noho ny asa mahazatra nahafantarana azy ny fikambanana ka efa mikasa ny izara fitaovam-pianarana sy kitapo ho an'ankizy mahery ny 500 etỳ amin'ny commune Ivato ho mariky ny fankalazana ny 10 taona. Ankoatra ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny solotenany maso ivon'ny Chine sy Indonésie izay mpiara-miombonantoka manohana azy ireo amin'ny asa soa izay ataony.
resaka zava-misy any amin'ny distrika ny Port Berger ao anatin'ny faritra Sofia isika midina 300 ny vidin'ny katsaka raiky lao any an-toerana ary mbola ina hitodina ambany zany itsakilany dia ho atevenina ny fotodrafitra saram-panatanjahantena ao Port Berger raha ny nambaran'ireo zanakampielezana eto Antananarivo. Port Berger moa izay manana tanora manana fahaiza-manao marobe amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay raha ao anatin'ny faritra Sofia manokana ary ambaran'ny ben'ny tanàna ny Port Berger renivohitra fa fotodrafitra samary mbola angatana fiara-miasa amin'ny zanakampielezana sy ny fanjakana foibe araka vaovao entiny Ambinitsoandriamaservelo. Maro ny fanatsarana tokony atao eto Port Berger tamin'ny tanàna. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny fidiram-bolon'ny komina, ny fampiofanana, ny fanatsarana ara-potodrafitrasa toy ny fanadiovana ny tanàna, ny famefena ny kianja, fanatsarana ny tsena, ny jiro manazava ny tanàna sy ny sisa. Ankoatra ny fanjakana foibe dia manana mpiara-mombonantoka ny komina amin'ny alalan'ny fikambanana zanakampielezana eto Antananarivo antsoina hoe ADREP. Tsy diso anjara amin'izany ny poste Port Berger. Tamin'ny taon-dasa zao dia nisy resaka fangalana ny bojo ary amin'ny hopitaly agnisan'izay koa ny fampiofana olom-boafidy sy ny teknisianina amin'ny fomba fitantanana ny vola. Ao koa zany resaka fambolea-kazo dia magnararaotra koa zahay ao amin'ny commune urbaine ao mangataka trakefa amindreo dia ary mitady fiarah-miasa amin'ny fampandrosoana ny commune urbaine izay tantagnanay. Tamin'ny fivoriam-be fanao isan'ny taona eto Antananarivo dia anampanantena ny filohan'ny zanakampielezana ADREP fa fotodrafitra saram-panatanjahantena iray lehibe no hatsangana ao Port Berger izay tsangam-bato ny fa 30 taona ny fikambanana. Hanolotro atsika plateau sportif. Vetivety eo terrain basket, vetivety eo miova terrain foot à 7, vetivety eo miova terrain volley, vetivety miova terrain handball. Zay zany hatolotra atsika ny commune urbaine ny Port Berger maloha. Firaisan-kina no hery zay mitambatra vato. Nisafidy olo ahevitra io ny membre de bureau noho na etaetam-po noho ny fitiavana atsika hitambatra, noho ny fitiavana atsika hirahina. Ary indrindrandrindra zay raha jiaby atao ny fampivolagna atsika hoson-draiky atsika. Tamin'ity lanonana ity moa dia notolorana haja manokanareo olom-boafidy sy ny ray aman-dreny avy any amin'ity distrika ny Port Berger ity. Raha tsy hivina ny tantara dia distrika manana ny lazany ara-panatanjahantena i Port Berger aty amin'ny faritra Sofia. Etsy ankilany voamaina ny mampalaza ny distrika ny Port Berger toy ny voantsiroko izay volena amin'ny fahavaratra, ny lojy na blakes ao anatin'ny fitombam-bolena amin'izao fotoana izao. Eo koa ny vokatra tsakotsako na katsaka izay tsara ny vokatra tamin'ity loha laharina i Port Berger amin'ny famokarana io raha ato amin'ny faritra Sofia. Midina hatrany moa ny vidiny amin'izao fotoana izao 300 ariary ny kilao. Ahina mbola hidina ambanin'izay ka angatahana fijerena manokana. Raha ny katsaka no mampalaza ny distrika ny Port Berger ny faritra Sofia, ny lavanilina kosa no mampalaza an'izany distrika ny Sambava, renivohitry ny faritra Sava zany sady renivohitry ny lavanilina eto Madagasikara. Ny resaka mahakasika izay vidina lavanilina izay ihany koa ny fikambana ny teraka Sambava satria distrika ny isan'ny mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karena malagasy izany distrika izany. Voaresaka tao anatin'izany fa na dia efa nisy fampiakarana aza ny vidiny lavanilina dia mbola maivana izany vidiny izany ankehitriny raha ny nambaran'izy ireo ary mbola olana ny toerana ny aratsy ny lalana amin'ireo commune sasantsasany araka ny vaovao angony Aurélie Arafringa sy Ambinitsoandriamaservelo. Distrikany Sambava mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-kareny Madagasikara amin'ny maha-renivohitry ny lavanilina azy sy ny famokarana ireo voly fanondrana hafa toa ny jirofo sy kafe. Na dia efa nahitam-piakarana aza ny vidiny lavanilina tato ato dia mbola tsy tafiakatra amin'ny vidiny nandrasany ireo mpamboly izany ka mampitaraina azy ireo hatrany. Eto moa zay mitondra fotoanam-panjakana makasiky ny vidiny lavanilina faritra Sava indrindra ao Sambava satria moa izy vidiny lavanilina io anisany iaigna ny ekonomia agny amin'ny faritra Sava ka mitondra ny fotoanam-panjakana mba hijeran-kaiky io vidiny lavanilina fa tena sahirana ny voaka ny Sambava sy faritra Sava indrandrindra. Tsy mbola mifanentana amin'ny maha-renivohitry ny toe-karena sy ny faritra Sava
any distrika ny Sambava izay ihany koa ireo lalan-dratsy ao anatiny. Voaresaka nandritra ny fifampiarabana tratra ny taona nataon'ireo zanaka Sambava teto Antananarivo ireo rehetra ireo. Ndraiky manokana makasiky ny pont Ambarimiambagna satria tegna efa ratsy le pont tsisy fiarofaniny ka mitodika amin'ny fondam-panjakana maefa indrindra ny fondam-panjakana ao Sambava ny Varsava mbo hijery ankaiky pont Ambarimiambagna satria tsy amby efa misy zavatra tsy manjary ohatra misy olo maty sagnatria ny vava zay vao amboarigny pont fa tegna fa manahiragna olo Sambava koa i pont Ambarimiambagna. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony lehibe ny faritra mpisolo-toerana Sava no nanambarany fa efa miroso ny asa fanamboaran-dalana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Iezaka zay iara-iasa toagna ny fitondram-panjakana hitondra ny fampandrosoana ao amin'ny faritra Sava na eo amin'ny fametrahana foto-drafitr'asa fanatsarana ny lalana zay atao amin'ny distrika efatra ao Sambava zao fa manomboka ny fagnamboaran-dalana ao tamin'ny tanàna Sambava ary itoy any Voemara, itoy any Antala. Tsy mionona fotsiny amin'ny mahafikambanana mpanao asa sosialy azy moa ny ASED na ny fikambanana ny zanaka Sambava eto Antananarivo fa miara-miasa hatrany koa amin'ireo mpitondra any an-toerana mijery izay soa ny tany ny aviany. Ireny ny vaovao samihafa antsika androany fa mialohan'ny saramana dia androany no namaranana ny smatchine fifaninanana taranja basketball natokana ho andreo mpianatra eny anivon'ny université nanaovana ny famaranana smatchine andiany faharoa ambin'ny folo tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ka teo amin'ny sokajy vehivavy dia nandrombaka ny anaram-boninahitra fahatelo ny sesy ho azy ny IUM rehefa nandavo tamin'ny isa 7 no 15 ny SK teo amin'ny sokajy lehilahy kosa dia nibata ny anaram-boninahitra fahatelo azy ny UMAGIS rehefa nandavo tamin'ny isa 7 no 15 ny SK. Ny SK moa zany no nitarika tamin'ireo apaha-efapotona telo voalohany ary tany amin'ny apaha-efapotona fahaefatra vao navitana madika ny rasany UMAGIS. Rahampitsonoana rahantsika ny sary mifanaraka amin'izay hoentin'ny mpanao gazetintsika eto amin'ny televiziona malagasy fa izay aloha no mamarana ny fiarantsika tamin'ity herinandro ity dia angasitrahana feno isika tsirairay avy ny atokantrano any nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany irainina ravololo mangendray no miaraka amintsika manomboka rahampitso anisan'ny vaovao lehibe andrasan'ny voaka malagasy amin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny famoahana ny lisitra ireo mpikambana vaovao nivon'ny gouvernemanta. Mametraka ny mandra-peony indray toto klasy tompokavy.